Mikasika izay aretina pesta izay hatrany dia isany nanisy resaka ity aretina pesta ity ny filohampirenena era-jaonary mampianina teny amin'ny lapan'ny mpanjakana teny Iavoloha ny maraina teo. Misy ireo olona efa matin'ny aretina ary efa nolazainy ny ministeran'ny fahasalamana. Androany dia niantso ireo ben'ny tanana sy ny tsirairay mba samy handray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanana ny filohampirenena. Natokany pesta iny raha tena marina dia olona anankiray atao anatin'ny taxi-bosy manikazo be no miainga dia nandeha dia izy voan'ny pesta le olona zany. Ny tikakavana dia zao fitsapatsakany dia miady. Raha tsy tsika dia mipetraka fipetraka ainga raha dia natao anatin'ny izy efa nikatra. Fa zao zany dia mipetraka fipetraka rehetra dia asika atao zany ny tokony fitenenina hoe mifena circonscrire le izy zany. Izao andeha lavitra oetra am'izay avy amin'iny moa matonga an'ireny avy amin'ny lota vatratra maro samihafa ka izara ka président république tokony anakina le fampanikazo be président république ka tokony anakina fampany anetao masina zay mivosany fako aizany tokony anakitra maro samihafa indrindra izany mera ny tokony anakitra voalohany amin'ny fatra maro samihafa mera ny tokony tombona voalohany rehefa misy ny ohatran'izany sady malay andraiky tsy hoe zao tokony atao anatin'le izy. Zay mandalo raha zay mba voizo reny efa vaoatra an'izany mba fanetany